Ankafaliana indray tomboko lasy tomboko vavy no androsoanao tokantranonao amin'ity alina ity. Mazava loatra fa ny fandarana Sahila zao no arahanao amin'ity alina ity eto amin'ny fahitalavitra MBS. Arahanao ihany koa amin'ny tambajotra ary manararaotra mikompatanantsika rehetra manerana ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina manaraka izany, ary indrindra ho anareo izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny MBS 5.4 dia tolorana sy anterina izany fiarabana rehetra izany. Miaraba ny namako Clémence Rarinina koa izay mpiara-manolotra ity fandarana ity. Miarabanao namana Lilira Farala, miarabantsika rehetra ihany koa mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Sahila zao eto amin'ny MBS dia manasantsika tony mahazatra tsy saraka aminay hatramin'ny fiafarany ity fandarana ity. Anahoana namana Lili no endriky ny fandarana amin'ity androany ity. Atrapaina aloha ianao fa dia tafaraka sika fa tamin'ny heriny zareriny teto dia mahafinaritra ny afahana mbola mitafatafa sy miaraka eto indray. Andray vahiny sika toy ny mahazatra Clémence Rarinirina ary dia ankafaliana tokoa no andraisantsika ny vahiny izay atao hoe notsongainay manokana tanatin'ny maro satria vehivavy izy ity ary manana ny toerany eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara. Tsy iza akory fa Ramatoa Eliana Bezaza izay sekretera nasionaly ny antoko PSD hitondra amintsika izy Clémence Rarinirina ny fomba fahitany raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Isan'ny horesantsika amin'ny voalohany ary aloha ny fahitany ny ampahany tamin'ny kabary izay nataony solombavambahoaka izay voafita ny antsiranana voalohany dia tsy iza fa ny député Jocelyne Maxime Raelianta fa ny okevitra izay nataony andro vitsilasa izay ary arahantsika avy hatrany izay extrait izay dia amin'ny verneto avy hatrany isika mandray ny fahiny. Midémissionner hanareo regny izy koa fa tsy tia ty filoham-pirenena sy fitondragna ty anareo. Midémissionner anareo fa tsy hagny midradradratra mandeha manaratsy ny fitondragna izay hitatsika tsika tsy jamba tsigila fa magnano ny fitondram-panjakana. Izy koa lehilahy zalahy midémissionner anareo bakô nareo mitety tanàna jiaby. Oka atsika mila mahilo atsika vahoaka ny sava tsy olo baka timotimo hagny zao andeha ivazavaza amintsika tohy, tsy olo baka timotimo hagny zao andeha kadala atsika tohy. Ataoko amin'ny volon'andreo tsara beka avy amin'ny lavaka sopindreo. Miarabanao indray ary Ramatoa Eliana Bezaza araky ny fampahafantarana nataony namana Lilira Farala teo dia ianao dia sekretera nasionaly ny antoko PSD mifahiny indray ianao ato anatin'ny fandarana Sahila zao. Faly mandray anao izay mirahavavy apetraka avy hatrany ny fanontaniana mialohan'ny hitondranao ny fiarabana hoe ahoana nandraisanao any ampahana kabary izay nataony député anatsiranana voalohany. Voalohany indrindra aloha faly miarahaba nareo mirahavavy mpanentana ny fandarana Sahila zao. Faly ihany koa miarahaba ny vahoaka rehetra any an-tokantrano any izay mijery atsika dia hiditra amin'ilay fanontanianao. Tonga dia mahafanafana be zany ilay fidirana satria mahafanafana be ilay resaky ny solombavambahoaka Jocelyne Raelianta teo dia ahoana ozy ianao ny fijery an'iny resaka iny. Midémissionner anareo izay no tena henontsika teo hoe raha ohatra ka hitsikeran'ny fitondrana zany ireo solombavambahoaka ireo dia tokony mametra-pialana aloha, izay angamba ny heviny. Dia avy eo koa izy miteny hoe ohatra ny jamba angamba tsy jamba tsigila ozy izy ny olona fa ny fitondrana dia mahavita zavatra. Ka io indrindra no anaovako réaction kely satria tsy voalohany akory ny fitondram-panjakana no tonga tany Sambava tamin'io andro io hoe hitady vahaolana mikasika ny lavany. Ka le vahaolana nefa tsy hita satria tamin'ny voalohany nisy fivoriana izay nitarihany filoham-pirenena Andry Rajoelina niaraka amina minisitra anankitelo izay fiarovam-pirenena non gendarmerie, commerce iny fiarovana izay. Dia ny vahaolana navoakandry zareo moa dia le digitalisation, izany hoe efa gagagaga ihany sika fa resaka contre visite Antananarivo no olana, resaka agrément no olana, resaka qualité na lavany assistance labo no olana
libéralisation no olana dia tsy taitra fotsiny nareo fa amboarina ny karatra anareo asiana QR code. Zay le solution. Tamin'iny zany. Mazava ho azy moa fa sanganehana. Ohatrany hoe nareo tsy mahininina fa misy teknôlôjia tsara be mena anareo fa tsy taitra fotsiny nareo. Nefa le zavatra tsy mamany le olana. Dia lasa zany dia vita iny zany. Ka raha tsy tonga tany zany le député maromaro tarihan'ny député cité manao an'le miavatoro dia samy natoro teo daholo satria izy efa mieritreritra fa efa voavany ny olana dia efa milamina tsara mandeha joli zany lavany. Nefa inona 2000 tonnes ny stock eo sur les 3000 tonnes exportation de Madagascar. Dia efa tonga koa le zandriny dia nahita an'le miavatoro zany dia nikoropaka tsy haiko misy antony izay tsy takatritsika tsy ao anatin'ny secret fa misy zavatra mampikoropaka. Tsy fantatro hoe inona marina le mampikoropaka fa dia nikoropaka avy tany ohatrany hoe raha aminay avaratra any hoe ataonay hoe nikoropaka tsy narambisika igny ino mahatonga zegny tsy natondra an'le ministre concerné tsy natondra an'le ministre dia nefany affaire be hoe tanelan'elan'izay mbola anisan'le olona manao t-shirt any Andrajoelina le victime na ina moa zany fikasihan-tanana na eny antiako tenenina hoe le vahoaka zany nanao ina moa ny anarany iny fitsaram-bahoaka zay zany victime na fitsaram-bahoaka dia iny izy le eno tamin'ny enregistrement iny hoe tsy dia le lavany zany tsy problème any fa hoe le t-shirt ny nanaovana herisetra dia maniraka le ministre ny gendarmerie hoe sanatria resaka zany hoe ataovy mahita ataovy mihina fatiny fa ny atao amin'ny université tambazina fa ny ary ataovy mihina fatiny zay le izy ohatrany hoe ohatrany tsy tapa-kevitra le ministre anao an'iny na tsy maintsy manao ihany izy fa le geste zany ohatrany hoe tsy avy amiko ty dia nalefa le ordre tokony izy ihany manko miampita amin'ny vantana le ordre azony fa tsy hoe enregistrement no alefany amin'ny mpiara-miasa aminy dia iny koa zany hita hoe numéro 10 le affaire ny libéralisation fa numéro 1 c'est affaire ny image ny Rajoelina zay ao anatin'ny priorité dia zay vao tonga taty amin'le nisan'ny madame Jocelyne Raelianta iny zay azotsika lazaina hoe namoatsampona dia lasa nisy ihany ane ny promesse tamin'iny zany hoe lasa latsaka ambany zany le izy tsy eno satria nisy an'iny anina goavana be iny zany dia les promesses natao daholo les promesses hoe ataony libéralisation ho isy commission atsangana mikasika ny ina moa zany fanomezana agrément vaovao ajanona ny contre visite aty Antananarivo sy ny sisa ka eo zany tsika miandry hoe les promesses reny ve ohatran'ny sao dia mbola le Pinocchio lazainy la gazette foana zany hoe arakaraky ny assistance eo izy miteny zay zavatra tiany olona ho heno nefa rehefa avy eo vao miala eo dia tsisy atao le zavatra tenenina. Dia fandraisanao an'ilay hoe avy any atsimo makaty avaratra aty no mamaha olana iny zany tena vao naheno an'iny dia nandray stylo dia nanao fanambarana tamin'ny Facebook amin'ny anaran'ny PSD satria zahay koa manko avy any avaratra dia niteniko tao voalohany indrindra teo amason'ny filoham-pirenena nanaovana an'ireny teny tsy voahevitra reny filoham-pirenena nefa izy foana tsy maintsy izy ny farany mandray fitenenana izy tsy nilobavana kely dia move eo sanatria manaiky matotsy miteny dikan'izany cautionné reny zavatra reny dia manaraka izany moa dia niteny koa hoe tena mifona amin'ireto havana avy any atsimo fa tsy izahay avy any avaratra rehetrarehetra ny tompony reny fa
zareo niteny azy fa zahay tsy manavakavaka zany betsaka ny olona avy any atsimo mandeha any mitady ravinahitra tsy atsimo fa ny Madagasikara ray manontolo ka tsy zay de tena manameloka nyreny fampisaraham-bazana inona moa zany fa nitsakitsana ny firaisam-pirenena reny i président république no responsable voalohany amin'ny firaisam-pirenena zay zany de eo koa moa zany de miteny hoe inona moa zany anazy rery iny zay tsy micautionné de tena mamerina fa ny malagasy de iray ihany na de samihafa aza de manan-karena fahasamihafana fa ny malagasy rehetrarehetra de afaka monina makavady mipetraka mitady vola mandray andraikitra ara-panjakana ara-politika ara-piarahamonina amin'ny toerana rehetrarehetra zay ipetrahany eto Madagasikara tsy ankanavaka ny teny moa ianao teo raha matoa Eliana Bezaza hoe tsy zahay any avaratra rehetra koriny fa anazy iny tonga am'le teny frantsay zany hoe sans langage qu'elle izy ihany no tazomin-jatra ny teneniny fa zao ny zava-misy tsy voavoalohany fa efa maromaro ihany zay ny teny tsy voahevitra nandeha atao hoe teny nanafitohana ny mpanara-baovao nataon'ireo solombavam-bahoaka IRD zay miara-dalana amin'ny filoha Andry Rajoelina miara-dalana amin'ny fitondrana solombavam-bahoaka Raolodina ohatra tsarotsika tsara nge ka nanasoketany filoha-mpanorona ny TIM izy ho tao ambadiky ny fikorotanana tetsy amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy aoka tsy ho adinotsika zany resaka zany solombavam-bahoaka sady filohany antenimieram-pirenena Kristina Razanamahasoa taoriana ny raha be mahakasika ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga de namaly ny mpanao gazety hoe zay tsy nanota taminareo no ka hitorabato azy raha nanontaniana mahakasika an'izay raha mahavoatontonona ny député izay izy de zao ndray zany de ty de solombavam-bahoaka nantsiranana voalohany malaza ratsy no ny teny tsy voahevitra ary efa betsaka ny faneho-kevitra tamin'ny tambajotra mahakasika azy ty inona no mety mahatonga an'izany raha ny fahitanao azy satria tsy olona ray intsony eto le voakasika fa saika ireo mpiara-dalana amin'ny fitondrana rehetra mahatonga an'izany aloha de misy fomba filazany amin'ny teny baiko hoe qui se ressemble s'assemble de tsy magaga zany fa ohatrany hoe misy fotom-pisainana iraisana zany ireo olona ao amin'ny fitondrana ireo izay mivoaka fa tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina republikanina sy demokratika izay mitandro ny tsy fanavakavahana sy ny fahamarinana io zany tsisy fahamarinana efatra na telo ray ihany misy principe misy éthique zay hoe éthique républicaine principe républicaine misy fomba fisainana tokony iraisana de hitanao zany matetika fa mivily lalana be madame Panina zay ajaiko amin'ny maha olon-dehibe azy fa kosa tsika manana droit miteny ny zavatra hitantsika izy olona avy any atsimo ny lefitrany zany no nanasoketa azy izy olona avy any atsimo de inona ny vali teniny ozy izy hoe ny sasany misy kotokely fa zay maharitra vadin'andrina de le député ao aminy ao koa zany sady efa voateniteny tany hoe avy any atsimo efa voavakavaka mbola ampiny koa hoe kotokely zany ane mbola fanavakavahana hafa fanampiny ane zany io zany misy olona zany dikan'izany manko olona tsisy valeur olona tsisy dikana député anao ni madame Panina ataonao olona tsisy dikany io ka ohatrany magaga ihany izy io ny resaka rasisme ty tsy voatery hoe géographique fotsiny fa rehefa manome valeur tsisy dikany ny olona sasany ianao rasisme koa zany tsy mendrika olon-dehibe mpitarika institution manao zavatra ohatran'izany de zareo zany ny andrina de ny olona sasany zany olona tsy manan-danja eto amin'ny firenena ka mba aloha mieritreritra ihany satria isolelaka an'le filoham-pirenena manko te isolelaka be loatra de lasa teniteny foana io koa zany point commun madame Jocelyne Raeliana te isolelaka be loatra de lasa miteniteny foana tsy voahevitra le zavatra tenenina de ataoko anatin'izay fonosana zay hoe zay tsy nanota io koa zany eto zany le solelaka de le lafiny ray koa zany le mifampiaro amin'ny ratsy zay
io zay zany le caractéristique manao ratsy ny namanao dia tsy maintsy arovanao tsy aleo mpiarahanao daholo ny rehetrarehetra na nanao na tsy nanao dia mody atao resaka baiboly dia hypocrisie tena fiatsaram-belatsihy goavana be zany le izy zay ny fahitako azy isan'ny noresantsika teo norenesitsika teo moa fa hoe efandresanao teo ihany koa fa hoe mitaky ny fametraha-pialana ireo député izay manomboka mitsikera sy mampafantatra mpahabe maso fa diso fanantenana amin'izao fitondrana izao ny député Railianta Jocelyne Maxime araka ny nandrenesantsika azy teo fanontaniana tiako apetraka voalohany Ramatoa Eliana Bezaza hoe matahotra ny anala azy ireo ve ny IRD dia fanontaniana faharoa hoe mety mbola isy ve député hafa raha ny mety fahitantsika n'le raharaham-pirenena miakapobeny mety mbola anaradalana ny reto mialandahara ny reto raha tarafina amin'izao mbola ataontsika hoe fitantanana ny firenena miakapobeny ataon'ny fitondrana Rajoelina izao mety mbola isy député hafa raha ohatra ka tsy mandaitra ny pression satria efa misy indiciny antsika le tamin'le motion de censure ny 105 député ane niarana naiky fa tsy mahomby amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny fitondrana fa mifanoatra amin'izay mahomby amin'ny fanaratsiana ny fiainam-bahoaka zay ka nanao soni daholo zareo zay vao niverin-dala moa ny sasany hoe tsy soniany sy ny sisa iny moa tsy iverenantsika fa fantatra zany fa ao am-potsy miloaka ao efa tsy faly amin'ny fitondrana zay efa fantatra zany ka io zany arakaraky ny ina moa zany ny parti politique misy ny tsirairay sy ny objectif politique sy ny sisa hoe betsaka ihany manko ny parti misy fanoherana ka moa ve anaraka nyty miavatory ny député citeny ity hoe zay moa ny fanontanianao sa hoe hiala fotsiny hialan-daharana raha ny hialan-daharana ataoko hoe question de temps satria efa tsy pression no hitazomana andry zareo tsy fantatry tsony io tsika tsy ao anatin'ny secret na pression arabola na menace na fitazomana amin'ny dossier azo atao daholo zany fa betsaka koa le député misy zavatra tahorana dia aleo ny miverin-dalana dia mody adalo eo fa raha ny sasany zay tsisy zavatra tahorana aloha dia za mahatoky fa mitsoaka satria hita maso ane olona efa tena hypocrite jamba mifanoatra amin'le nitenen'ny député Jocelyne mahita hoe zareo rery ihany sisa zay ao anatiny ao ary mahazo ranondranony ao no mahita hoe tsara le fitondrana fa ny ankoatran'izay dia mialatsiny fa tena ne mba mpanao politika miaraka amin'ny vahoaka mba mijery ny fiainan'olona sy ny sisa fa na olona efa lazaina hoe TGV hiringirina zay ny participer amin'ny fametrahana an'ity fitondrana ity tena efa mibabababa mihitsiny raha tsy lazaina hoe amin'ny arabola fotsiny satria betsaka manko le hoe nahazo marché sy ny sisa satria samy ao nefa inona vola raha tsy azo dia zay taraina daholo tsy nahazo vola matahotra ny analan'ireo ve ny IRD mazava ho azy mitaky hoe démissionné va ianareo midémissionné ianareo io menace io fa io amin'ny fomba ahoana moa izy analany olony rehetrarehetra tsy possible zany vao manala ray eo izy dia hitatsika eo hitatsika eo mba asory ane ka mety ane mety amintsika ane ataovy essai ane hoe asory amin'ny fomba ofisialy ny ray eo dia ho hitatsika eo ny tohiny fa za mahatoky fa tsy hanao an'izany izy nga izy adala anambitamby an'ireo aza ny ataony io indrindra mantsy izy ity mantsy zany ilay korotana sy savorovoro misy eo amin'ny samy mpitondra tena efa miariary toy ny vaiakandrina tsy azo afenina tsony izy ity ary miseho lany atraizatraiza mbola resantsika ny resa be tetsy moziany raindray arivony rehefa avy eo fa misy ihany nefa naizany anaty izany aza Ramatoa Eliana Bezaza miteny hoe sao dia cinéma le zava-misy amin'izao fotoana izao inona moa le cinéma tiana resahana hoe
sao dia Andriamatoa Andry Rajoelina ihany no ao ambadika reto député ndeha ataontsika hoe nialan-daharana dia nanangana an'ilay vovonana loko mavo sy manga raha tsika mahita amin'izao fotoana izao. Te anontany ianao satria tena efa ela no nateo amin'ny sehatry ny politika anao hoe miombon-kevitra amin'izany ve ianao hoe sao dia saritsarinady fotsiny tokoa ary izy ity ve tsika teo ny resaka ny amin'ny hoe iza le midémissionna, iza le tsy foy, iza le tambatambazina sa iza ny makaiza. Ie, misy mahamarina azy ihany le teninao raha jerena le tamin'ny motion de censure satria voalaza tamin'ireny hoe ny fanombohan'izy iny ho ny cinéma. Tsika moa tsy mahay hoe cinéma na tsy cinéma fa hoe avy aty amin'ny filoham-pirenena ihany naniraka an'le député hanao an'le motion de censure satria izy efa te hanala an'le premier ministre. Fa misy hery hafa zany ao anatin'ny io fitondrana io zay tsy de mazava amiko loatra no nitsivalana nanakana an'iny dia voatery fandray zany fandray tendro fa efa trop tard. Ka io na cinéma ny fanombohany tsika ne olombelona ihany fa mbola tsy anjely, mbola tsy Andriamanitra, sarotra maîtriser cinéma tsanganao androany mety manangana ianao cinéma fa mety tena marina ny hafarany ka tsy fantatro za tsy ao anatin'ny le secret andry zareo hoe mety nisy resaka tany hoe ndao nareo mody tsy tia anahy dia mody mitsangana contre anahy dia rehefa avy eo nareo miray amiko ihany na deuxième tour na mitsoaka premier tour na inona tsy fantatro. Fa io rehefa alefanao io cinéma io dia misy élément anankiray izay tsy maîtrisable dia ny vahoaka. Ny vahoaka anie tsy mahalala cinéma rehefa zao dia zao ny anazy rehefa hitany hoe zao ka rehefa ohatra hoe nareo avy eo mifandray tendro indray dia le vahoaka no tsy mila nareo tsony zay. Ka tsy intérêt-ny olona hanao politika te handeha lavitra zany no mampiseho manao cinéma. Tsy fantatro za tsy miteny hoe manao na tsy manao fa raha nisy zany dia mety tany amin'ny voalohany ihany fa efa vita hatreo ny cinéma satria misy escalade le zavatra hitrangany tsy voacalculindry zareo hatrany amin'ny voalohany dia le escalade manao lasa mifamahavalo mihitsy zany le olona dia efa tsy azo rattrapena tsony zay le fahitako azy. Ya tsy aritray Ramatoa Eliana Bezaza satria anao moa vahinona eto androany ifandraisana teo ihany le resaka disadisa misy eo amin'ny sampanoana ny fitondrana fa ny zavatra hitantsika zao efa natsidiky namana Lilira Faralahy teo dia efa tsy menatra intsony na imasom-bahoaka aza no misy ny mampiseho ny fifandirana zany ny samy mpanoana ny fitondrana. Omaly zao dia niseho zany zavatra zany teny amin'ny fitokanana ny mozea Rainilay Arivony fifandirana imasom-bahoaka nisy teo amin'ny antoko Freedom izay tarihan'ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy sy ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina izay nanakihana ny fanakana anazy sur opéradia aminy izay nisalotra ny loko volomboasary anotrina ny fitokanana an'iny mozea iny. Vaovao nalaza omaly moa izy iny na rahantsika teo ny sary saingy araka le fanteneninao teo ihany koa lasa nalaza mihoatra no ilay fitokanana mozea indray ilay fifandirana nisy teo amin'izy Menada ireny. Ahoana ny fahitanao an'ity ady an-trano misy efa miariary tsy takona fenina intsony eo amin'ireo samy mpomba amin'ny fitondrana ity. Asa iza moa le Lincoln moa sa iza le niteny hoe rehefa manomboka ny ady an-trano dia efa fitondrana efa mifarana zay efa iongana zany le fitondrana ka tsy fantatro bolana ihany niteneniko iny fa tsy hoe za mpaminany na maniry an'izany fa le zavatra omaly aloha sady nampomeny na amenatra satria le sary ny olon-dehibe ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ministry ny kolotsaina ny député niaraka teo dia ohatran'ny any an-tsena tsisy sary ampanajana hoe inona fa dia nisy le ben'ny tanàna moa zany mba niezaka ihany nitondra an'ilay député mba nanambitamby azy fa raha tsy zany angamba tsy fantatro izay niafaran'ny le zavatra teo dia tsy fantatro efa mampatsiaro an'i madame Jocelyne Ry koa le izy fa reto olona reto ve olona mpiady sa ino mpanao kung fu sa tsy fantatro mihitsy ka hita zany fa ny ao anatiny aloha efa tsy mifanaraka zay ka tsy possible mihitsy
raha ny ao anatiny tsy mifanaraka reny ny ataony ka élection zany ho azo. Zany kosa aloha de sarotra e. Raha ianao samy mpanoana olona anankiray fifidianana andeha de ho ankatoko ny fifidianana andeha indray ianareo no fampiparitaka gauche à droite de efa kaopy zany ny olona hoe tsy adiny lalana e. Mazava be ne zany. Inona moa ny ataon'ny olona zavatra tsy adalan'ny olona manao an'izany hoe séduction, manao séduction hoe ny zavatra ratsy moa de atao tsara, ny tsara velatsia satria tianao ny olona hanantona. Tsy zany ny zava-misy fa ty aretina rehetrarehetra ty avelatra amason'olona. De tsy fantatro na taloha mbola afaka niteny hoe mbola fotoana re zao re olona fa manaova rattrapage fa za tsy teny an'izany intsony. Efa tsy hitako zay rattrapage atao fa ohatrany efa mivaralila mianakavy de tsy hitako miala tsiny tsy hoe zany no tsy tianareo fa le zavatra ataonareo mahatonga le teny ohatran'izany fa anjaranareo mandinika ny fihetsikareo tena mivantana amindry zareo any amin'ny fitondrana zany ny tenako eto satria na tiana na tsy tiana tsika jeren'olona le firenena ne jeren'olona menatra ne ny tena rehefa any amin'ny vahiny any ohatran'izany zao le olona mitondra anareo manao ohatran'izao menatra te hiafina mihitsy ka zay mba mahaiza koa nareo menatra faza manao hoe vita vaksiny henatra sa ahoana tsy fantatro. Izy ty moa de lasa ohatry nefa vazivazy ratsy satria zay miravavy zany miezaka hoe ny vaovao mafana no avoaka ato anaty fandaharana fa de tsy mety tapitra ty scandale ty. Ny mahavariana indray azy indraindray hoe hanomana fandaharana de fa naninona ohatrany tsy de nisy scandale androany ohatrany tena vitsy be tanaty fandaharana iny nisy iny zany amafisiko fotsiny le teninao teo hoe ny soratra masina koa tena miteny an'izany ny baiboly hoe ny fanjakana miady an-trano de tsy maharitra. Etsy andanin'izay misy an'ilay fiteny hoe ny lamba maloto tsy fanasa i masom-bahoaka ny aferan-dakozia ny an-dakozia ihany no atao fa zavatra misy zany zao de tena vakiana avelatra hoy ianao teo le fomba lasanao azy de everiko fa tena mazava sy ampy zay fanazavanao zay tokony isaintsaina raha olona mbola afaka mandinika raha olona tsy inona reny teny malagasy ilazantsika azy hoe raha olona tsy lany henatra de tokony mbola maka lesona ao anatin'izany fa iny fanontaniana iny koa no ndao ivadiantsika amin'ny firesantsika mahakasika ny fifidianana ramatoa Eliana Bezaza ianao moa anisan'ny lehibe sy mpitarika eo anivon'izany PSD zany manokana te antany efa somary natsidika eo teo fa tena tiako antaniana hoe mendrika hirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana manaraka ve ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina fatatsika hoe mitondra amin'izao fotoan'izao raha tarafina zany amin'izay vokatry ny fitantanana ny rehetrarehetra tato anatin'ny efa taona sy tapany nilaza moa ianao teo hoe nanompoamba azy aza tsy voaloha vola tamin'ny marché sy ny karazany mikaikaika tena hatramin'izao zany tena hatrany amin'ny couche farantsika hoe ambany indrindra ka hatrany amin'ny ambony ankoatran'izay tena miray petsapetsa ao tena mizaka ny mangidy manahoana ny hevitrao mahakasika an'izay. Mendrika avy eo izy ianao hirotsaka de ny valin'izay manko zany tokony any amin'ny bilan jerena hoe positif ave ny bilan sa négatif de ny bilan zany arakaraky ny zavatra nandrasana sy ny zavatra nampanantenaina. Raha za manokana aloha ny zavatra nandrasako dia ny fampitomboana ny fampiasana vola eto Madagasikara. Zany hoe le environnement économique zany tokony natsaraina amin'izay na ny mpampiasa vola anatiny na ny mpampiasa vola ivelany de samy mifarimbona mamorona orinasa sy asa mba ho fahasambaran'ny vahoaka malagasy mahazo asa ny vahoaka malagasy mahazo vola mahazo hetra ny firenena de mandeha le sambo Madagasikara. Zay zany ny zavatra nandrasako. Eto ny zavatra hita ny environnement ny investissement mihitsiny no tsy mbola ratsiratsiny zao. Raha jerena manko zany eo amin'ny zavatra 10 eo zany no andrasana amin'ny environnement ny investissement voalohany indrindra aloha le justice et démocratie. Zany hoe mba tsy manana ihany vahiny na ny teratany koa hoe raha ohatra ka le vola be entiko zany misy olana
de mba mahazo rariny amin'ny fitsarana zany raha ohatra ka misy problème de tsy zany anefa ny zava-misy fa ampiasaina daholo ny fitaovana IST tsy fantatro gadra ny fandravana ny administration antsika ane mahandrava vola mihitsy tena hoe raha vao misy vola ianao hitany mandehandeha any de ny vahiny ara zay efa nanao investissement eto tena vaky taraina hoe redressement fiscal mihoatra lavitra noho ny investissement zay nataonay raha ohatra izy nanao investissement na ohatra teneniko hoe 100 millions d'ariary any amin'ny 1 million d'ariary ny redressement fiscal de anontaniana fa maninona moa zay no ataonareo ohatran'io de mivaliny anjaranao manaprofo fa tsy io ny tokony alohanareo zany hoe arbitraire be jerena fotsiny hoe ty olona manambola zao ny investissement aloha atao an'izao tsy mijery dossier tsy manao calcul fa zay ny atao de l'État a toujours raison de zay zany le izy tsy manampy mihitsy tsisy fanampinana de kely ny olona anao investissement ato anatiny moa zany de betsaka ny olona fantatro tena mampiasa vola fa voalohany indrindra aloha vahoaka hividy any tsy manana pouvoir d'achat kinona moa ny investissement ataonao eo ny olona hividy mihitsy tsy manambola hividianana donc efa freiné zany hoe ny investissement miteraka exportation ihany zany no mbola viable sy le filière ny téléphonie le hoe ninona atao na ny varina de tsy maintsy vidin'olona foana fa ankoatran'izay nefa ny reny ampelantanan'olombitsy zay eo akaiky ny fitondrana zany hoe efa zavatra efa verrouillé zany tsy azonao idirana de inona tsony ny azo atao iny ray de dikan'izany tsy siasa ho an'ny vahoaka malagasy aza manofitsika fa raha ny taux de chômage de iny doublena am'le taux d'inflation efa mihoatra ny 10% mandeha 11 et quelques pourcent de midika zany fahafatesana bon toizako le resaka investissement teo démocratie oza teo infrastructure zay mba mijery ihany manko le olana investissement hoe mba tsy anjarany kosa ny anamboatra lalana sy électricité sy hoe anao police amin'ny sécurité fa tokony zavatra efa mipetrapetraka zay de miditra fotsiny izy manatanteraka le asa fa zay rehetrarehetra zay na ny infrastructure routière mbola tsy ratsy noho zao tanatin'ny tantaran'ny République an'i Madagasikara iray manontolo ny électricité moa izy efa hitantsika io c'est le monde du délestage de ny insécurité koa ikuizana na aiza eto Madagasikara io koa mifandray zay lojika be amin'ny toerana tsy siasaka lojika be fa tsy maintsy de mifandray daholo ireo zavatra ireo de io aratsiny io ny tezain'le fitondrana tsy misy mihitsy ny action ampiovan'io ka iza ny gila sy jamba tsy fantatro fa zay zany zava-misy de ny fanampiny koa aminay zany hoe le tsy fisiny décentralisation manampitrotraka vao maika zany tena hita le hirifiriny le centralisation vao maika tena vahoaka lavitra andrina tsisy fanjakana zay zao tena hoe tsisy fanjakana de zany le bilan ka za tsy miresaka akory an'le hoe velirano satria raha hijery an'iny tsika efa betsaka manao an'ireny any anaty Facebook any angambany c'est pas la peine tsika hiteny an'ireny fa efa hita fa tsy tratra ny tanjona ka raha amiko zany ny valiny za sarotra amiko nanao hypocrisie tsy mendrika raha zao fitondrana zao de tsy mendrika no hiverina hitondra eto Madagasikara satria raha io no miverina eo de tsy fantatro efa tsy fahafatesana intsony fa efa enfer zay angamba ny miandry ny malagasy ya efa nytenenao teo ihany moa tenenao teo tsy jamba tsy gila de inona mbaran'ny député anatsiranana voalohany hoe ry zareo mpomba ny fitondrana zany mbola risy lahatra ny amin'ny mpitondra ankehitriny ary raha jerevina sy tarafina ihany koa amin'ny fihetsiketsehana zay ataon'ny folo ankehitriny hitantsika zao faranto hoe misy ny fizarana moto etseroany be ny tanàna mbola mitohy hatrany koa ny kabary feno fampanantenana izay atao rehefa misy famoriam-bahoaka etseroa
roa etsy andaniny anefany de manampitsofina ny amin'ny antsoantso izay ataon'ireo mpisehatra politika maro mikasika ny hoe tokony hanatanterahana fikoanandom-pirenena andaminana sy hanafoanana ireo ahia rehetra momba ny fanomanana ny fifidianana satria moa resaka fifidianana namana lilira faralahy teo ho anareo eo anivon'ny PSD manokana Ramatoa Eliana Bezaza nareo ve makasitraka n'ilay fikoanandom-pirenena sa ho anareo mety misy vahaolana hafa atongavana amin'izay fifidianana izay tsy tokony hemotra aloha raha ny hevitry ny maro ihany koa ho amin'ity taona 2024 ity izay. Zahay moa zany amin'ny Malagasy anay zahay tsy maintsy misokatra foana amin'ny hoe fifampiresahany mpiray-tanindrazana. Zany ny olona contre an'izany aloha de tsy mazava amiko hoe naiza na oviana rehefa misy zavatra goavana de tsy mampaninina mihitsy. Zany hoe mifampiresaka zany. Marina fa hoe fikoanandom-pirenena zany c'est large. De mety hoe mandany vola be. De hoe iza koa zany no aka initiative. Raha ny tena marina ne tokony le fitondrana maka initiative amin'ny mampitondra azy. Amin'ny mampiseho hoe maharay aman-dreny azy rehefa mpitondra ianao ray aman-dreny. Fa ny zavatra mahagaga ry zareo mihitsy ny tena contre be an'io tsy de républicaine loatra zany fihetsika zany de na de misy ray aman-dreny zany amin'ny FFKM na tsy fantatro ray aman-dreny hafa maka initiative hoe ampanao an'le izy mbola contre foana. Mivory ny olona tsy eo izy. Ny indraindray manko misy an'ireo mpiara-miondmonantoka iraisam-pirenena mampivory ny antoko, mampivory ny firaisamonim-pirenena, ny mpanao gazety sy ny sisa fa zay natrehako aloha de tsy mbola nahita solotena ny mpitondra fanjakana. Izy tena hoe absent fotsiny zao. Inona mety tena atahorany zareo anio fikoanandom-pirenena io raha fijerinao azy? Tsy fikoanandom-pirenena fotsiny matahotra iresaka izy. Ohatra mampatsiaro ahy n'le tamin'ny 2018. Tamin'ny 2018 manko zahay nisy fikambanana mpanao politika maromaro zay nanao comité de suivi et d'évaluation ny lalam-pifidianana hoe andaotsika mba hiara-hiasa hanolotra lalam-pifidianana. Zay efa natolotra ny Premier ministre de efa natolotra tany amin'ny Assemblée nationale de zavatra tokony be da be ny zavatra tsara tampotampoka teo nisy an'le 73 députés. De tampotampoka teo tsy henontsony. Tsy fantatra tsony hoe nanahoana. Zany izy io efa nailika tanteraka. De tombotsoan'iza le izy tombotsoan'ny ity fitondrana izay niditra tamin'izay fotoana zay. De tsy vahiny aminy ane zany hoe le hoe lalàna républicaine zay iraisan'ny rehetra tsy mety aminy satria zany in absence de loi tamin'iny fotoana iny no nahatonga azy navita nampiditra vola be tsy toko tsy foroana zay mbola tsy fahita teto amin'ny firenena nanaovana campagne. De taty aoriana moa fantatra fa zay koa ngamba no nahatonga azy afaka nanao doublon. Bon. Ka pourquoi s'arrêter en si bon chemin ozy ny vazaha? Zay no nahatonga azy naharesy. Ka inona moa zany ny idirany andeha hiresaka amin'olona satria izy mahavita tena amin'ny zavatra ohatran'izay. Zay ngamba hoah satria anao manontany hoe inona ny antony mahatonga andry zareo fermé angamba zay de efa manana ny plan manokana izy za eto tsy anao hoe procès d'intention fa sao de mampigadra hoe ianao manendrikendrika anay fa angala bato tsy any le resaka fa kosa misy antécédent zay mampanontany tena. Mampanontany tena hoy ianao de tena za koa manontany tena eto hoe inona zany zavatra mety hitranga rapitso? Mety ho tonga hatraiza zany ny raha misy eto amin'ny firenentsika raha dinihana hoe miziriziry tsy mety miverina amin'ny fanapahan-keviny io ny anivon'ny fitondrana araka ny tenentsika teo hoe mety aminy zany le zavatra misy tsy liana mihitsy izy amin'izany resaka anao fikoanando zany ka rehefa tsy ho atao ary fikoanandom-pirenena zay marihiko ihany hoe mba hahafahany tsirairay miditra ao anatin'le sehatra miara-midinika ny amin'ny hahafahantsika mahazo fifidianana marina madio ekeny rehetra nkeny tanjona ao anatin'le fikoanando hatreto anefa miziriziry ny anivon'ny fitondrana tsy hemotra amin'izany de hoy hoe mety ho tonga hatraiza ary ny mety ho fiantraikany
an'izany fisirisiriana izany a raha ny fahitanareo manokana avy eo anivony antoko PSD azy. Ie, alohan'ilay fikondrom-pirenena aloha efa hita maso fa ohatrany tsy vonona ny anao fifidianana akory anie ilay fitondrana satria tamin'ny fantatra fa 2023 ny fifidianana dia loi de finance initiale ve de 45 milliards d'ariary ny izay zavatra tsy havitana fifidianana akory zay no nataon'io fitondrana io ao anatin'ny loi de finance dia efa midika tsy fahavononana zay amiko fa efa hoe aty amin'ny mois de mai hoe enim-bolana alohan'ny fifidianana ve vao apetrapetraka hoe aiza ny fitaovana anaovantsika fifidianana raha ohatra ka efa tany amin'ny 2019 tany amin'ny fidirana fitondrana tany zany no efa tokony napetrapetraka dia raha ohatra zany ka tsy hanao fifidianana dia inona zany ao an-tsain'ilay fitondrana angamba hoy aho angamba mieritreritra izy hoe misy Covid, misy état de nécessité nationale ka tsy afaka manao fifidianana zany fa alao aloha amin'izao dia izy ihany no manohy an'ilay fifidianana tsy ara-drariny eo satria tsy maintsy andeha mihoatra an'ilay fotoana manko zany dia ilay fitondrana ka supposition satria marina anie raha ohatra ka ohatran'izao foana zao anie miteny daholo ny olo hoe ataovy dia eo le CENI milaza hoe zao million de dollars no ilainay fa ahoana ary zany dia misy tsy fitomombanana sy tsy fahavononana be da be bon eo zany normal koa lojika be miaraka amin'izany fa tsy te hiresaka izy ka zavatra tsy tiany atao ve andeha hiresahany izy raha tsy te hanao ko hiresaka inona hiresaka ka nefa mety io voatery ihany zany hanao an'io na tiana na tsy tiana satria izy ihany manendrikendrika olona hoe te hanao transition nefa izy ny te hanao transition raha araka ny fihetsika ataony tsy olona fa izy ny te hanao transition dia raha io no mitohy zany dia za manahy hoe ho guerre civile zany ny afaratsika eto tena aleo tsy miambahamba mihitsy milaza an'izay satria tsy hitarika any amin'ny fandriam-pahalemana tsy hitarika any amin'ny fifankazahoana tsy hitarika any amin'ny fifankatiavana dia hitarika amin'inona fa io anie rehefa efa maly isan'andro eo dia avy eo violence anao seho sakatsakana gauche sakatsakana droite ny olona anie tsy hoe champion faharetana ihany koa fa mba misy limitiny daholo ny zavatra rehetra samby olombelona eto samy manana ny patience sy ny impatience ka raha zao no fitondrana zareo anatiny moa efa mifampitarika amin'ny ady dia fantatra zao fa ohatra hoe le tany Sambava iny anie karazana hoe contre-attaque hoe kirikiry fotsiny zareo mahita an'ilay olona mahazo olona betsaka dia iny fa tamy io za teo hoe tsy narambosika tsy natondra ministre iny fa tamy tsy solution tsisy ninona iny fa tamy dia raha zao zany no ataontsika mbola fotoana an'izao hoe andao amin'ny latabatra boribory tsy maninona efa hita anie le défaut anareo amin'ny fitondrana hoe tsy vonona tsy maninona anie mireconnaître an'izany fa bon ok tsy vonona nareo teo manomboka zao zany tsika hiresaka ahoana ny ataontsika atomombana an'io fifidianana io satria raha ohatra ka sanatria mbola hala-bato ny ao an-tsain'ny sasany deja za tsy dia mahatoky hoe hisy hala-bato hitombona zany satria tsy mitovy anie ny 2018 sy zao raha ny environnement fiarahamoniny tamin'izany fotoana zany mety betsaka ny nahita fa ny kipy maso satria mbola naniry an'ilay fitondrana fa raha amin'izao fotoana zao mety tsy mitovy ny condition ary io tsy tanan'ny filoham-pirenena no ampiasaina amin'io fa tanan'olona dia mbola manantena very zareo fa betsaka ny tanan'olona ho voavidy hamadibadika zavatra sa ny logiciel no ampiasaina sa ahoana fa c'est pas évident raha za miplace zareo fitondrana exercice difficile ohatran'ny karokarodo ihany mihezite alohan'ny hiditra amin'izany fa
ny olona koa tsy adala efa mailo daholo ary efa samy miandry hatrany amin'ny fokony tany efa samy mailo hoe résultat avy ato amintsika samy mahafantatra tsika mailo daholo samy manana portable samy mahafantatra ny voalaza ary amin'ny CRMV sy ny zavatra hafa raha vao tsy mitovy dia efa zay ka aleo intérêt-ny rehetrarehetra intérêt-nyity fitondrany ity no mivoaka par la grande porte raha mivoaka par la grande porte anie zareo na sanatria ataontsika hoe sanatria zany hoe resy dia tsy mampaninona tsy ny olona tsisy olona ninona fa raha miziriziry mbola hoe tsy maintsy zahay no etona tiana na tsy tiana dia roa andany afaratsika sanatriany vava mailo hoy ianao teo raha matoa Elena Bezaza fa amin'izao aloha zany zao nanao fanambarana ny KMF Knoe dia KMF Knoe ihany koa dia mailo satria natsitsika teo ihany le resaka famorim-bahoaka etseroa esikara politika moa mazava ho azy no resantsika nisy ny fandrarana izay niraisin'ny ministeran'ny atitany ny faraparan'ny volana martsa lasa teo mikasika ny hetsika politika izay atao akalamanjana tokony hiaran'izany avokoa zany raha ny tokony ho izy ireo antoko politika rehetra fa ny fahitan'ny KMF Knoe azy nefa raha ny fanambarana izay vonavoakany dia hoe manararoatra ny fitondram-panjakana dia afangaron'izy ireo resaka politika ny resaka lanonam-panjakana no resantsika kely teo ihany koa ny resaka fizarana moto ho an'ny be ny tanàna izay fantatra ihany koa nefa efa olany mandat afaka fotoana fohy afaka volana vitsy ary efa maromaro ihany koa izay moto nozaraina izay ahoana indray no andraisanao an'ilay fandrarana izay noraisin'ny ministra Tokely Justin sy ny fanambarana izay nataon'ny KMF Knoe tena rariny kosa le nataon'ny KMF Knoe fa izy anie le efa niteneniko teo le vahoaka anie mandinika sy mijery hoe ohatrany te handeha any amin'ny fitongilanana izany zay satria vetivety eo nomena 4 ny district hoe district rehetrarehetra misy moa milaza fa 4 ny Covid ihany navadika iny aloha tsy dirako lalina satria tsy fantako na marina na tsy marina dia amena moto ny maire dia iny zany efa hita maso fa ny dikan'ireny dia fanambatambazana n'le mpiasam-panjakana le olom-panjakana eny an-toerana mba hitongilana any amin'ry zareo dia mampiasa fitaovam-panjakana anie ry zareo manao samy manao anie n'le hoe pré-campagne fa rarana zany rehefa mifanoherana tsy hanao fa zareo ihany manao dia fitaovam-panjakana hatramin'ny ministry ny atitany koa atao fitaovana ampiasaina iny koa zany fitaovana mitongilana any amin'ny fitondrana nefa zany ministry ny atitany zany tena olona saropady tena responsable ny neutralité ny administration zay manana ny hasiny fa ny vonona hasiny raha ohatra ka olona administrateur civil dikan'izany anie nianatra atao amin'ny sekoly mpanofana fonctionnaire ary mahafantatra tsara ny tena hoe inona moa zany hasiny fanjakana sy ny etika ny panjakana dia tsy menatra ve olon-dehibe ohatran'ireny zay tokony hahafantatra manaiky baikona milaza zavatra tsy rariny dia tokony ho menatra d'autant plus que le lendemain nitsangam-bolo anie vahiny rehetra teto Madagasikara ny ambassadeur rehetra nitsangam-bolo nahita hoe odray Andriamanitra fa iny ty loza ataon'ny ministry ny atitany Madagasikara dia zany veranga dia zaho efa niteny teo hoe manana vaksiny anti-henatra angamba no anao dia zavatra ohatran'izany ve dia mbola hizirizirina hita maso anefa ny dikan'izany rehetrarehetra zany dia hoe mitongilana andeha hampandresy ny candidat mpanjakana tsisy zavatra hafa fa eto tsisy olona hoe bado fa avadibadika gauche à droite ho an'le vahoaka zay antenaina fa bado tsika reto manko ohatrany mety tsy raha iny satria tsika tsy maro anisa fa le vahoaka ambany lanitra maro anisa zany no amadibadiana resaka isan-karazany satria antenaina hoe sady ny badona reto dia bado ka zay teneninay dia inony ary everiny fa marina
fa mitandrema ihany fa nareo mihevitra ny olona bady ny olona tsy de bady loatra na de ny badona ary indrindrandrindra fa tena tratra ny fahavoazana amin'ny fiainana miatra manaina zany matimaty ho azy le gasy noho ny fitondrana tsy tomombana ka tokony mba eritreretina ihany zay eto miezaka ihany mba miteny ny marina na de fantatra aza fa tsy tindry zareo fa tsy zay tiana akory ny tenenina fa zay mahasoa de mbola mieritreritra andry zareo ho anadasy rahavavy zany mbola havana zany matoa miteny ny zavatra ohatran'izany mba ho tonga any ampoti-tsofiny ihany ozy le rahavaviko anankiray zay. Andeo resaka kely lisy-pifidianana indray sika Ramatoa Eliana Bezaza io maraina io moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nidina tany amina biraboky tany anankiray teny amin'iny faritra Lasorina raha nitatitra ny entin'ny namana mpanao gazety izay nanatrika teny de saika 40 no diso ao anatin'izany lisitra izany zany hoe raha mijery anaran'olona anankifolo zany sika de ny anank'enina diso avokoa ny zavatra ao anatiny ray zay ny mpanaraka ny fandarana zay isaorako manokana eto ary kopain-tanana tena ny antso manokana mihitsy ny farany herinandro teo zava-misy aty aminay ozy izy de ohatra hoe misy anarana hoe Rakotondrambo de avy de efa ho 30 Rakotondrambo be de be de miova kely fotsiny ny prénom ohatra hoe Alice de aveo Alex de gaga zay ozy izy de zao navalin'le foloan'ny fokotany hoe anarana tamboanjo fa io no izy io nefa tena nanaitra nay ny fisian'izay zavatra zay ny zavatra hita ihany keo amin'izao fotoana izao de maro zany no maly ireo olom-pirenena mitaraina hoe rehefa nijerena ilay roy na ilay lien ahafahana manamarina lisy-pifidianana de tsy tao anatin'izany ny anaran'izy ireo marobe ny latsaka asa ianao manokana zao tsy fantatra hoe ianao ve tafiditra ao anatin'le lisitra sa tsy mety ho valianao zay rehefa aveo fa misy aza moa ny fanamariana ny resahana teo araka an'izay nataon'ny filohan'ny antokotiko Madagasikara fony izy nandalo tany Morondava fa de misy tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny antany mihitsy manome toromarika ho an'ny sefon'ny fokotany hanivana ireo hoe iza no ampidirina sy tsy ampidirina ao anatin'ny lisitra maro ny aim-panao politika indrindra ny aty amin'ny lafin'ny fanoherana moa zany mahakasika ity lisy-pifidianana ity Ramatoa Eliana Bezaza satria tantara mipetraka raha teo ane ireny fanatsikafona zay nataon'ny filoha-hevitry ny Seny tsy azontsika adinono ireny tamin'ny fisiany doublon tetodika aminareo nivon'ny antoko PSD manokana hoe ho anareo ahoana ny fahitanareo an'ity resaka fandrafetana lisy-pifidianana ity ianareo manokana ve matoky an'ity rafitra Seny ity. Ie tsika moa teo efa niteny hoe tsy ampy le moyen zay aloha efa niteny hatramin'ny voalohany hoe inona moa no angalana agent isaky ny mihetsika fa angamo tsy efa misy ny chef fokotany sy ny chef secteur io ny ohatra ny any an-dakilasy ihany misy chef de classe de ananana ny lisitry ny olona ary tsisy afa-tsy ireo olona chef fokotany sy chef secteur ireo ny tena mahalala ny lisitra mazava ka io mbola andaniana vola andefasana olona tsy fantatro na bizina manahoana fa io ane lisitry ny fokotany atambatambatra de zay le lisitra iny moa zany tsy nenona de eo koa zany hoe nalefa le sivana toromarika sy ny karazany tsy fantatro ino tokoa moa ny tenen'ny filoha Ravalomanana henoko tamin'ny radio le izy tany Morondava fa matoa izy miteny an'izany misy zavatra hitany any amin'izany madame Simone zany fa ka ny toromarika teneniko fotsiny ary efa nitenen'ny filoha Ravalomanana ihany koa hoe tena mafisiko zay hoe ataovy petadrindrina le lisitra satria le olana ane zao enao afaka mijery ny anaranao fa enao tsy mahafantatra na ny anaran'ny olona maty le olona misoratra eo tsy fantatrao na misy iny na maty iny na olona tsy ao anatin'ny fokotany akory na diso tsipelina de lasa doublon na de ny aya tsy havana na raha misy ny zavatra tsy tokony misy aya de ty fifidianana ty ary indrindra ny lisy-pifidianana ka raha ohatra ka honnête raha mba olo marina ry zareo ao amin'ny Seny
dia tokony manamafy an'izany ry zareo ataovy ny transparence na firy pejy ataovy amin'ny fokotany dia samy mijery ny havany, samy mijery ny havany maty sao dia tafiditra ao sao dia feno ny olo amin'ny cimetière indray ao dia iny mba tsy menatsiny indray izy afaka enim-bolana hoe zao dia eo koa zany misy olona tsy afaka mijery amin'ny liste électronique fa jereny fotsiny hoe ao izy na tsy ao. Ny liste électronique moa zako mbola tsy nijery, mbola tsy nanam-potoana nijery ny anarako fa kosa ao amin'ny le misy fifandraisana PSD zany be da be mihitsy ry zareo ao mitaraina sady nandefa sary hoe nandefa sary tsy hitako tsirairay misy nijereko fa tsy hitako dolodolo betsaka zany hoe tiany le feuille rose avy any fokotany dia tsy ao anatin'ny le amin'ny CENI satria par ordre alphabétique le liste informatique dia tsy ao be da be ny tsy ao nefa ao anatin'ny fokotany dia dikan'izany zany za tsy hanendrikendrika hoe fananinana tsy nataontsika hoe resaka teknika sy vola angamba tsy ampy fa mbola be ny lesoko tsy vonona mihitsy tsika hanao fifidianana zay mbola tsy vonintsika hiroso any amin'ny fifidianana raha zao no mitranga ny amoa zany ny sosokevitra kely avy amiko mba hitako ohatrany hoe tsara le atao peta-drindrina fa za koa mieritreritra ary amafisiko ty teniko ty hoe tokony atao par adresse koa le liste électorale satria iny ny ahafahana miteny mantsy ianao hoe tonga de fantatra hoe iza daholo ny aiza sy aiza de fantatra hoe rehefa amin'ny adresy ohatra hoe ao amin'ny IVV 33 tsy fantatro ohatra de reto daholo ny ao anaty de ireo no mifampanaramaso hoe ity efa tsy atao aminay intsony ity na tsofoka tatao aminay fa tsy misy an'izany tsy miexiste atao aminay ty olona ity fa io moa zany any anatin'ny fikaonan-dom-pirenena angamba ny tena ahafahana mijery hoe inona marina ny iraisan'ny rehetrarehetra saina sy maromaritra iraisan'ny rehetrarehetra ao anatrehan'izay fa de mifaniriana de tena hoe hiditra anatina fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra isika mba tsy hisian'ny korotana satria de tena loza tokoa raha sanatria avy ttonga amin'ireny tranga tany Rwanda sy ny faritra maro tatsy Afrika na tany amin'ny faritra hafa ireny. Farany Ramatoa Eliana Bezaza satria lasa ny fotoanantsika ny antoko PSD manokana manoloana ireo fifidianana izay ifandimby atoato ho avy zao fifidianana filoham-pirenena ho avy eo koa ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpandolo-tsaina ny solombavam-bahoaka ihany koa manao ahoana ny vinavinan'ny antoko PSD manokana mahakasika an'ireo fifidianana ireo. Ny antoko rehetrarehetra moa matoa misy dia ny atrika fifidianana ny zava-dehibe satria mba hakana an'le fitondrana manana projet de société zay tiana ampiarina ka raha tsy amin'ny fitondrana zany ianao dia sarotra ny ampiarana azy. Tokony ho anolotra olona ny amin'ny fifidianana rehetra kanefa amin'izao environnement hafahafa be zao dia ohatrany mbola mieritreritra tsara zahay mbola misy hésitation ny anolotra olona ny fifidianana filoham-pirenena fa ny fifidianana de proximité rehetra kosa dia zay azonay atao dia tsy maintsy ho ataonay daholo zay tratranay fa mila madio aloha ny tokotany zay satria sarotra be za manokana efa nanao fifidianana filoham-pirenena dia ny zava-misy voalohany le environnement aloha iny ny sarotra ny alana amin'iny zao fa efa navadika vola daholo na manana hevitra tsara ianao na manana viana tsara ianao tsisy mikaonty zany fa ohatrinona ny vola ampiasainao zany hoe misy tangente amin'ny corruption le izy zay tena tsy zakan'ny saina dia miezaka moa ny tena manabe satria anisan'ny asan'ny antoko zany manabe vahoaka zany fa hita maso fa mbola tsy tratra le tanjona iny ny environnement dia ankoatran'le environnement io techniquement tena mbola hita fa totoindro tsy totoindro vola fotsiny fa tena misy zavatra manakorotan-tsaina izy efa niresahantsika rehetrarehetra iny dia miverina amin'le resaka teo ihany hoe azadino fa mbola mi-parcours anie le listim-pifidianany dikan'izany mbola be da be ny mbola tsy tafiditra ao nefa le tafiditra efa tsy tomombana sahady dia le adresse ny lazainao teo tsara iny fa ny olana kely
lasa manome données personnelles amin'ny resaka sécurité an'ny olona zany manahirana satria tonga dia hita be ianona mipetraka ary izao ny namany ao sy ny sisa lasa misy zavatra kely ohatran'izay fa io tsara hoe samy manome sosokevitra daholo fa ny hevitry ny maro mahatakadavitra. Mety manampy misy lafitsarany sy ratsiny foana moa ny zavatra rehetrarehetra fa hitako hoe tombony amin'ilay sosokevitry ny namana Clémence Rarinirina teo koa ohatra ny olona miara-mipetraka no mifankalala ohatra zany zao hoe mifanakaiky ilay lohatrano anankiroa ka na anao inona ary le ao amin'ilay anankiray dia mahafantatra ihany ny eo amin'ny ilany hoe ohatry ny efa maty ankely mamanareo fa ahoana ity anarana ity zay zany ny tombony afaka mifanara-maso ny rehetrarehetra nisy ihany moa reny ataontsika hoe ezaka nataony teo anivon'ny FES ohatra na mpiantsony antoko politika anisan'ny nentinay zany sosokevitra zany avy eo amin'ny antoko tiako Madagasikara tamin'izany hoe hatramin'ny hoe lisitra misy sary aza anke tena ngeza be ao anatin'ity fifidianana ity satria zao tsy afaka mihitsy hoe hanarako ny eo dia ho sarin'olon-kafa afaka hamarinina mitondra CIN raha teo amin'ny fotoanan'ny fifidianana tsy voatery hoe manana karaha-pifidianana ianao fa ny sarinao manaprofy ianao be dia be ny tolo-kevitra izany resaka izany angely atsidika foana sy resahana amin'ilay andao hiresaka andao anao fikaonandoa eo tsika no mahita hoe manana finiavana anao fifidianana madio mangarary ekeny rehetra ve ny eo anivon'ny fitondrana tolo-kevitra tahaka izany no tsinitsiniavana Clémence Rarinirina sy Ramatoa Eliana Bezaza mankasitraka be dia be nanaiky hovahininay tamin'ity tena nafinahitra be ny fampizarana mbola betsaka ny eo anantsika ary irinay ny verimberenanao matetetika atao anaty fandaharana fa dia ankasitrahana feno fanekena ampitiavana ny fanasanay. Saotra tompoko nafinaritra ny fandinidinika tamintsika ohatrany hoe tena fampiresaka ampirahavaviana zany tsika teto dia mety ho tombony koa zay ho an'ny mpijery atsika dia misaotra anareo nanasa ka za aloha raha vao asaina dia tsy misalasala satria namana anareo ato misaotra betsaka. Mankasitraka indrindra madame Eliana Bezaza izy moa ampatsiahivana fa sekretera nasionaly ny antoko PSD mankasitraka antsika rehetra ihany koa tany tokantrano tany nanaraka anay hatramin'ny fiafarany ity fandarana ity misy teny kely mba tiako ho tenenina mialohan'ny hanipazako ny teny famaranana ny fandarana any amina manalili le resaka fanolanana mba tiako asiana teny kely fotsiny satria maro loatra ary saika isaky ny mamaky Facebook dia mahita foana hoe voaolana zaza tsy ampitoana etseroa dia misy fampiresahanay sy ny député anankiray IRD zay moa ao anaty Facebook ao dia miteny izy hoe tsy tokony fanjakana no tokony horesana zany satria resaka olona mpiaramonina mihitsy le izy dia hoe ianareo ny solombavam-bahoaka ianareo afaka manitsy lalàna dia za mangataka mihitsy hoe na ny olom-bofidy zany mangataka ny antsiana ny lalàna makasika an'ity resaka fanolanana ity hoe mba zay tratra manolana dia sasiana farak'izay enjana fa tena efa tsy rary nitsony mihitsy ny fanolanana etseroa tena saika isan'andro ary tena ohatrany hoe tsy maty manota ve le olona manao an'le izy ka tsy matahotra fa dia misesisesy loatra ity resaka fanolanana ity zay angamba no teny etiko mamarana anazy dia atsiboka any amin'ny leliny tena famaranana. Iombonana tanteraka ny faneho-kevitra tena marary miantramanay ary nisy mihitsy aza moa namony ainy taorianan'ireny fanolanana ireny hatramin'ny zazalahy kely angamba tsy amendry fendro ao anatin'ilay izy afoy hoe atsipy ny teny ampony malala dia ampihodiniana saintsainy zany ary manana andraikitra ao anatin'izany mihitsy tokoa ny eo anivon'ny parlementa izay mpanao lalàna mijery izay tokony hamaizana amin'ny trangan-javatra tahaka izany hatreo ny fiarahana ary nafinaritra ny faneho-kevitra rehetra tamin'ity alina ity tsy adinony misaotra manokana ny faly izay nikirakira tao amin'ny lafiny teknika tao entanonay mirahavavy hatrany koa ianao izay manana hevitra tiana ho zaraina mizatra miatra aminao any anaty fiarahamonina any izany no antom-pisian'ny fandaharantsika misokatra ny fandaharana io ny larana findaina mirahavavy afaka miantso anay mivantana ianao afahantsika mandamina ny afanao miakatra atao anaty fandarana izay kosa mametraka ny mandram-pionao amin'ny fandarana manaraka indray ary. Veloma tompoko.